fahasoavan'ny tompo no tononoko amintsika tsiray avy ny atokantrano any mbola mafaly ahy ny hitondra ny révélation zay mely fanahy masina ho antsika ho ahy ho anao ihany koa zay miaina fa alohan'izany rehetra zany dia mbola hivavaka atsika ametraka an'izany eo am-pelantanan'i Jesosy. Eny Andriamanitra rainay any an-danitra Andriamanitra telo zay iray ianao, mbola miantso anao zay anatrika zao fotoana zao, miantso anao zay satria ianao dia manatrika n'aiza n'aiza misy anay. Tenao dia milaza na misy roana telo mivory amin'ny anarako teo fofoany aho, ka mangataka ny fanatrehanao Jesosy anatrika zao fotoana sy fizarana izay nofomenao zao, mba tsy ho izaho no hita fa ianao zay manambara ny teny. Misaotra Jesosy, makasitraka Jesosy, misaotra fanahy masina. Amen. Ny nofo izaraina amintsika dia azafady nofo izaraina amintsika dia tamin'ny le 1er décembre 2021 nanofy dia nahita salan'ny hoe groupe, misy groupe maromaro zany dia misy efitrefitra groupe misy anankitelo ny hitako, anankiray ato groupe ray dia groupe 2 groupe 3 dia ao anatin'ilay groupe zany dia misy feo zany azoko anantony hoe alohan'ny zavatra rehetra dia ny fiverenan'i Jesosy no toriana, ny fiverenan'i Jesosy no toriana. Dia ao anatin'io koa zany azoko amin'ny révélation koa zany fanahy masina manazava le izy hoe misy dinga natao ao ho an'izay rehetra miandry ny fiverenan'i Jesosy ao anatin'ilay groupe zany. Amen. Dia araka izany nofo izany dia misy ten'Andriamanitra voaraiko ao anatin'izay, nangataka amin'ny tompo ina ny teny ao anatin'izay, satria ny nofo dia mila concorde amin'ilay tenin'Andriamanitra, satria misy nofo avy amin'Andriamanitra, misy nofo tsy avy amin'Andriamanitra. Atao Matthieu 5:20 ka hatramin'ny farany fahavakiko hatramin'ny fahasivy dia momba ny tantaran'ny Virgine dimy endry sy ny Virgine dimy adala, fanoharana ny amin'ny Virgine 10 amin'ny anaran'i Jesosy, ary amin'izany fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virgine 10 izay nitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny papakatra, ary ny 5 tamin'ireo dia adala fa ny 5 kosa hendry, fa ny adala nandray ny fanalany nefa tsy nitondra soloka fitaiza, ary ny hendry kosa nitondra soloka tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary naharitra ela ny papakatra dia samy rindriana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamatonalina dia nisy antso hoe indri ny papakatra mivoamba hitsena azy, dia nitsangana ireo virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omekely amin'ny solokareo zahay, efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namaly ka nanao hoe, sao tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Amen. Ajany koa fa afaka vakiana hatramin'ny farany ho ten'Andriamanitra. Araka an'ilay nofo efa nazavaiko tao zany, misy groupe zany maromaro. Io groupe io anankitelo no hitako aloha dia mahendro eo hoe ny fiverenan'i Jesosy no torio. Ny fiverenan'i Jesosy dia misy dingana maromaro etapy atao ao alohany evian'i Jesosy. Halleluja. Izany hoe ny groupe izay mitsangana na groupe hitondran'i Jesosy ianao dia zao misaoran'i Jesosy ianao satria anamboaran'i Jesosy atsika zany. Halleluja. Eto zao ny ten'Andriamanitra raha mijery ny Virgine 10 dia imazy ny fiangonana izay miandry ny fiverenan'i Jesosy. Dia ao anatin'ny Virgine 10 dia olona maromaro mitambatra. 10 ny voateny eto fa exemple raisiny eto fa ny fiangonana ny teniny eto. Dia isika izay miandry isan'andro miaritra mivavaka, miaritra mifadianana, manao par groupe izay misy atsika, dia mitahaka atsika ny fanahy masina hitoro ny fiverenan'i Jesosy, tsy ataontsika mbanjavatra zany. Ny voalohany indrindra dia ao anatin'izany Jesosy manamboatra atsika mandram-piverenana. Halleluja. Izay no tianteny ilay nofy révélation ho tenenina amiko sy aminao. Ka na inona groupe ina misy anao, groupe ina atondran'i Jesosy ianao, dia miandrasa azy ianao ary manaiky ny fanamboaran'i Jesosy ao anatin'izany, satria ao anatin'izany Jesosy manamboatra atsika. Halleluja. Tsy hoe miandry fotsiny ao, satria teto dia misy anankiroa,
ny ten'andriamanitra mady Virgina 5 hendry dia nisy ny Virgina 5 zany hoe misy zany ao manao kitoatoa na dia eto amin'ny groupe miandry fiveren'i Jesosy misy manao kitoatoa, misy kosa ny tena miandry tena hoe nameno solokany, misy ny mandeha fotsiny dia fa tonga présence fotsiny ao amin'ilay groupe. Halleloja. Fa mitakian Jesosy dia miandry fiverenan'i Jesosy dia mamola volantsika izy andeha amin'ny fahamasinana, mamola volantsika izy andeha amin'ny fahamarinana, mamola volantsika izy amin'ny toetratsika amin'ny rehetrarehetra mila amboaran' Jesosy zany. Ka raha ao anatin'ilay groupe tsika manaiky an'izany fanamboarana zany, manaiky an'izany tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika zany ka mandray an'izany dia izay ilay mitahiry ilay soloka, le vavaka ataontsika isan'andro, ny fiarahana mivavaka, ny fotoana fadihanana dia tsy inona zany fa anomboana ny nofontsika ary indrindra ny tehirizantsika n'ilay soloka satria ho avy ny andro na ny fotoana tsisy toy ny groupe iraisana mivavaka, tsisy toy na ny fenona amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Ka raha ianao Virgina 5 hendry dia nameno ny tenin'Andriamanitra tao am-ponao, ny aina tamin'ny tenin'Andriamanitra, nankatoa tamin'ny tenin'Andriamanitra, dia izay ilay Virgina 5 hendry. Ka na tonga ary ilay tafio-drivotra tonga ny zavatra hitranga maro samihafa, na mety hoe tsisy toy ny fifandraisana, ny samy mpiara-mivavaka, fa lasa tonga ny fanenjehana ny kristianina dia izao efa feno ilay soloka ianao, feno ny fanahy masina ianao. Izay ilay antony isian'ilay groupe. Halleloja. Izay ny amono volan'i Jesosy antsika ao anatin'ny groupe. Ka koa antsika fanamandrakariva ny fanompoana ny tompo, izay rehetra hitondra ny tompo anao any. Halleloja. Aza mijery andrakoto andrabe, tsy fotoana hijerena n'isan'izantsony zao, fa fotoana hiambenanao ny ara-pananao ambeno, tsy toy ny Virgina 5 ianao. Ka tao ihany nefa tsy niambina, tao ihany nefa tsy nivavaka, tao ihany nefa tsy nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Halleloja. Satria image ny Virgina 10 hendry, ny 10 Virgina 10 dia ilay image n'ilay fiangonana miandry fiveren'i Jesosy. Amen. Ka ho amiko sy aminao zany révélation meny fanahy masina zany tsy ho hay irery. Za mandray izao voalohany izay mizara dia ianao izay miaina ihany koa. Halleloja. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho izay hatramin'andreo mandrakizay. Misaotra tompo tamin'ny teninao, misaotra fanahy masinao, voninahitra averiko aminao irery ihany. Amen.